Faly miarahabatsika malagasy namana havana tsy tapaka ny eto toerana sy ny any ampitan-dranomasina. Anaty tolona atsika zao, anaty savorovoro, araka ny teny savorovoroky ilatoana fa io samy manana ny conception, samy manana ny vision, samy manana analyse eto amin'ity fiainana ty. Fa ny zany analyse politique de analyse géopolitique no ataoko sady efa ela be zany ketrika an'izao zavatra ataoko zao, efa ela be niketrehako azy, sy hoe manarara ohatry ny tolona ny tanora zay nitaky ny jiro sy ny rano, fa kosa mahafantatra za zany hoe c'est le moment ou jamais mba hitariako ny tolona zay tanatin'ny saiko sy tanatin'ny foko tato. Time is now, fotoana tonga ny fotoana, satria inona ny antony? Doctorant tena, juriste, ary tsy ho ela de docteur, publiciste, mahafantatra ny tantarany Madagasikara. Zay olona tsy mahafantatra ny tantarany de tsy afaka anao ninino. Fa nanomboka tamin'ny 71-72 sika de nirotaka, de roapolo taona taty aoriana 90-91 nirotaka, de nirotaka tsika 2002, de nirotaka tsika 2009, de saika nirotaka tsika fa tsy tafarotaka 2018 fa nisy sahotaka, de zao 2025 zao nirotaka. De mba nisaina amizay ny loha beko ary hijoro fa raha mbola tsy mahazo ny fahaleovan-tena izy isika, de na iza no président io après 10 ans na mety tsy ampy 10 ans intsony de izy rotaka foana. Raha mbola reo impérialiste reo no mandidy sy manapaka ny sorony Madagasikara. Efa niteneniko zany, efa ela be, c'était en 2017, mbola tsisy an'izao rotaka zao teto tany Genève, raha nanao conférence de presse tany ny tenako tamy 2017. Voavy nivory tamy SADC aho, manana namana amin'ny Union africaine, de nahita ny fivoaran'ny zavatra ao amin'ny Sahel, pays de Sahel, de misy changement ny olona, miova ny olona, fa tsika mbola mbany vahohony ireo impérialiste reo. Tsy mankahala vazaha, tsy mankahala ny organisation internationale, satria ny tenako miasa amina resaka humanitaire. Membre ny URTN SADC aho, membre ny any amin'ny Union africaine re mpandamina tany nefa ny taniko mikorotana. De raisiko amizay le nofinofiko hiady ho an'ny Madagasikara, hiady ho an'ny fahaleovan-tena izy, ary tsy afangaroko amin'ny génération niza zany fa za X generation, hoe na iza ry zandry nareo mitolona eo hapetraka reo eo de après 10 ans sy maintsy rotaka atsika raha tsy mahavoafehy izany tena fahaleovan-tena izy zany. Efa nisy fandaharana nataoko makasika an'le Jirama, miteny marina de nareo fa tao ihany, ho aza moa ny mpiasam-panjakana, aty ihany mpiasam-panjakana. Raha soloanareo zany président na misolona mametra-pialana de zay mpiasam-panjakana aty foana zahay. Fa ny angatanay manomboka amizao de ny fahaleovan-tena izy. Fa zahay kosa nahitarika olona tsy teny hoe aiza rianina hodorana na horobaina sy ny sisa pitahorana, sy zany. Fa fahaleovan-tena ny Madagasikara. Madagascar needs a real independence. Madagascar a besoin une vraie indépendance maintenant. Satria araka ny teneniko zay, de kan Jirama, deuxième Jirama vaza, ay Jirama io manana plan de redressement 2025 à 2028, fa naninona tsy nampiasaina le izy fa nefa ny FMI sy ny Banque mondiale no financer le plan de redressement. De maninona zany tsy natomboka nefa efa azo natao nanomboka tamin'ny mois de mai 2025 le izy.
mai, juin, juillet ou septembre resaka zao eo ny jirama mistagne délestage tsisy ny rano nefa fa tapaka fa io ny plan de redressement ny jirama 2025-2028 na iza napetratsika eo raha tsy mahavoafeny Union Européenne itsika tsy mahay miara-miasa aminy, tsy mahay miara-miasa amin'ny système des Nations Unies, tsy mahay miara-miasa amin'ny pays ao anatin'ny Union Africaine, tsy mahay miara-miasa amin'ny BAD Banque Africaine pour le Développement sy ny zay rehetra mpamatsy vola, tsy mahay mahita firenena hanalatsika anatina fanjanahana vaovaona néocolonialisme de mbola hiverina zao na izy ny torneto na izy ny olona tsinareo hapetraketo teniko zany fa mila miala amle mpanjanaka isika manomboka amizao mahita ao mouvement rariny anareo avy any Belgique, États-Unis d'Amérique etc. hanao mouvement zay zao hoe mila indépendance, vraie indépendance Madagascar. Mo ve hasak nareo any andafy agny hanao Bort hanoratra an'izany amin'ny teny Anglisy, amin'ny teny Frantsay, amin'ny teny Latin, amin'ny teny Allemand. Za tsy hino satria nareo naman'le mpanjanaka any Madagascar. Mandehana za tena je m'adresse à vous madame Gaël Borgia. Est-ce que tu peux venir à Burkina Faso, au Mali ou au Tchad, étant journaliste de la RFI? Impossible. Des ailes zatsiman sirara kuna izo no président zetinare auto président sirara kuna izo na tonaro prime ministre faza kosa manomboka amizao de hangataka ny fahaleovatena izy ny Madagascar na izy mitondra ao na manana nationalité na tsy manana nationalité fa antaniwani président Ravalomanana raha te hiaraka tamin'ny Amerikanina izy nanontaniho azy nanaovany frantsay azy zay fotsiny de anontaniony mpitondra reo hoe iza no manendry ny premier ministre eto anontaniony firenena sasasasany mbola tsy afaka ty Afrika hoe iza no miprépare ny olona atao président satria niresaka amin'ny ministre roa aho tany Zimbabwe de efa mitaky ny fahaleovatena ny tena izy de niteny zareo raha mbola io système iainanareo gasy io de io foana ny hazo anareo mahantra mandrakizay nareo mahantra ambony harena ka alao hery tsy anareo rery no manan'olona eto, tsy anareo rery no afaka hirotsaka andalambe, tsy anareo rery no manakevitra fa zao kosa aza mifagnorohoro fandao samy manao ny tolona taony ny tolona taoko manomboka amizao nahafaty ahy koa satria isan'ny tolona tamin'ny 2002 isan'ny tolona tamin'ny 2009 ary fantatrareo izy zany Paolo zany matoa za tsy motsiny eto napitahorina eto amin'ny Facebook anaovana fa compte fako maromaro satria vaovao daholo na kamaroan'le compte manenjika ahy eo amin'ny 500 followers ao dikan'izay zany le zany teny foana hoe mitady fahaleovatena izy mitady fahaleovatena izy nanomboka nikitika ny teny Jirama hoe vazany de zay Jirama tonga de atakena de tadiavana hoe inona le hadisona de za fotsiny nya hoe inona le hadisoko teto inona nangalariko inona naondrako iza ny vononiko iza ny gadraiko niary mivoaka tamin'ny taniny aho niady midahalo mifampitifisa tamin'ny dahalo mifanenjika tamin'ny mpanao ratsy aho de za tsy mila hoe zany namana za mbola tsy vonona am'izany fa za fotsiny de fantako nareo fa olon'ny frantsay sy ny olon'ny mpanjanaka ianareo fa manomboka manenjika io fa tsy misy matahotra anareo hamoka olona mihoatra marobe no navoaka anareo aho fa ny atsika zany fitakena interne ny anareo fa ny ahy iresa-pirenena miala am'izay ny mpanjanaka miala teto ny devolo mpanjanaka sy ireo impérialiste za tsy mandahy hiara-hiasa amin'ny tandrefana za tsy mandahy hiara-hiasa amin'ny organisation internationale za tsy mandahy hiara-hiasa amin'ny système des Nations Unies tsy mandahy hiara-hiasa amin'ny Union Européenne fa aza mifamitapitaka
Gidranareo za eto de mametraka président vaovao de après 5 ans après 10 ans gidranareo tsy menareo lefa matsiambola nefa nareo miteny misy fake zany any misy zao e de tsy avoakanareo le vola raha fa tsy azoazonareo zay mpitondra ny fandimby teto aminay nanomboka tamin'ny président Tsiranana ka hatramizao miara-miasa aminareo aho fa kosa fiara-miasa win-win gagnant-gagnant amizay manomboka eto satria efa aboli ny colonisation tamin'ny résolution 1514 des Nations Unies efa tsisy andevy tsony eto efa tsisy ninoninona tsony eto ha mahalala angeo fa za enjahinareo e tsy hainao anareo aho antanio na président Rajoelina na ny premier ministre nareo ministre membre ny gouvernement nareo député reo hoe inona ny anatin'ny saiko ato ny hampandroso any Madagasikara de rehefa miteny tsy mety ny ataon'ny mpitondra aho de anaovan'ny mpitondra ny olona mpitondra aho contre fako de rehefa tsy mety hanongana ny fitondrana aho de anaovana ny ataon'ny mpanotra anaovan'ny mpanotra contre fako manomboka amizao za sy mataotra nizaniza fa oentiko ny movementko tsy miamboa didy zany tarika nampiakatra tanana sala amizao fa tsy anareo zany namokona tanana voalohany teto rehefa nilatsaka ho fidina solom-bavahoaka teto Antananarivo aho zany nanao an'izao voalohany teto za daholo ny sariko jereo amin'ny bulletin koagna jereo reto io tsy anareo ny namorona an'io fa fantako fa nanomboka miteny hoe vazaha be ny DG Jirama de maro be amizay ny compte fako mamely ary 100 followers 200 followers 500 followers satria ampiasain'leo mpanjanaka reo sahady sika tanora ianareo moa dinosaure moa defa izy hanapotika zay mahatsiaro tena le namoahako vava hoe maninona ny Jirama fananany malagasy orinasa malagasy no entina vazana to DG nga sisy olona gasy mahay eto nanomboka eo takena ny Facebook fa za sy matahotra nizaniza ianareo aza manao mahavita tolona vavomaika be mokondoa ty sady nianatra ny be mokondoa no manan'olona maro no tsy afaka hanala ny fireneko amin'ny fanjanahan-tany tena ity aho eto fa zay ny tolonako zay ataonareo eo na isoronareo ny président efa niala ny premier ministre na isoronareo aby lehibe na institution tsy dirako inona kiny dirako amizany fa nidirako hoe miala amizay ny vazaha tsy faizinareo hoe vazaha tsony zay tsy faizinareo frantsay zay afaka miara-miasa fa tsy zanahanareo frantsay tsony zay tsy zanahanareo itsony zahay mazava ny ahy nampanjanaka président Rajoelina anao na inona zay anaovanareo azy tsy dirako intsony fa tsy Rajoelina rery ny problème ko eto fa ny mpanjanaka rehetra raha mbola rovanareo ny mpanjanaka de nareo ny tena mamono any Madagasikara ty hitako izao marenina loha hoana enao rery nga ny mpitolona enao rery nga mahafantatra an'izany ntolona zany enao rery nga ny nianatra enao rery nga ny tompony fahefana enao rery nga manana olona ho hitatsika hoe izy ny manan'olona fa raha mbola malagasy misaina ny taranany na izy ny président hovanareo ao tsy rarako fa miala ny mpanjanatany vazaha ny vahiny hoe tsara resaka amin'inona nareo ny resaka de maninona nareo afaka miresaka afaka mitolona sa mahavoany zoron-damba nareo zany raha afaka tianareo mpanjanatany reo satria nareo mbola teo andevo fa mody hoe ny malagasy mitena mitady liberté zay liberté amin'ino indépendance no ilaina aloha zay va tonga ny liberté mila mianatra tsara mila mianatra tsara io zany namana ataovana tena marina tenin'le namana ray ataovany fampihavana pirenena mihavana aloha ianareo fa niasa zay misolelaka ahoana raha fa mikitika ny vazahanareo ao zany de misolelaka raha fa miteny marina hoe ilainy Madagasikara ilay tena fa haleovatena mba tsy iverenany zao crise zao intsony mba samy hinakanina ny malagasy mba samy movoaro mba samy hitombony santambola marina ngeny any Jean-Jacques Zoko Zazaka hoe foaniny midy io marché interbancaire de devise io mahaborina ny ariary
fa tsy hoe resaka mpitondra na Ravalomanana io na Andry Rajoelina na Tsiranana na Zafelbera ny mahatonga ny ariary io sisy dikany fa le marché interbancaire de devise teneny zokily zanzaka io hoe foano io no hampisondratra ny ariary fa tsisy mihaino satria mpanjanaka daholo nareo mody samy gasy eto divo de solory Gaël Borziani raha mandany anao Gaël Borzia raha mahasahy ny Traoré ry mitsifo ao anao Burkina Faso afantaranao azy voafatitra anao fa izahay mbola manaiky zanahinareo frantsay mbola manaiky zanahinareo vazaha izahay nandra tsy mampaninao ena izanizy ataotsika président fa za kosa hitaky ny tena fahaleovan-tena ny Madagasikara tsy sofohan'izanizy atsony ny décision raisineto tsy sofohan'izanizy atsony ny décision raisineto fa za mivezivezy any andafy agny de fantako ny manipulation naovanareo anay Capitaine Ibrahim Traoré mahafantatra hoe raha mbola eto reo mpanjanaka sahira iny zahay de samia mitolona taony fa aza mifagnabatybaty eto fa hitan'olona ianao miteny mangina aloha ahona tsy aza tao mitololako fantatr'olona ianao fa iraky ny frantsay iraky ny mpanjanaka fa maninona moa ny tolona nataonao zany niaro anao hoe mety ny zany ZNZ io fa kosa le izy mitarika fandrobanany tsy mapety azy satria tolona iraisana zany jirama zany ny fahasairanana ny kolokolo etc zavatra faniteneniko daholo zany fa maninona ianareo tsy nipepoko nareo manao ny tolona nareo zany nanao bravo merci ry zandry fa tandre mivoafitaka de ahoana nareo ry zandry no hanaka anahy raha zany hangataka ny fahaleovan-tena tena izy ny Madagasikara tsy mety kosa zany henareo mbola tsy diplômé aza manao mahafantatra an'izany kingasaina mahafantatra hoe tsy mety ny ainanareo eto de za nianatra miteny hoe tsy mety ny anaovan'ireo frantsay sy ny mpanjanaka atsika de zany reo hoe no contrenareo tsy mety zany za tsy manakana ny grevenareo takio ny fanesorana sy ny fanovana fa za kosa miady ho any fahaleovan-tena izy ny Madagasikara vrai indépendance real indépendance zay ny tadiaviko zaka nyteny aminao ny zay na ny mpandroba mba mihenoa tsara sa haniraka olona hamono azy satria mikitika ny fanjanahanareo miaraka amin'ny vazany zava gasy eto ry obravony na ny agnaranao obravony zany samy dikadika so zany avelo samy manao mitolona de ataoviny anao de ataona iny anay matoa zany mbola nanohana anareo hoe mety nitolona ny ZNZ fa izy lasa misy olona nanararoatra mandroba zay ny tokony hampisaina anareo hoe zay nya vita misy reo ka ireo ne manao compte fako sy ny sisa metaky ara fa hitarika ny fahaleovan-tena izy ao samy manaovany atsika za kosa agnotanio verifievy ry haja verifievy fa za niaro ny hevitsy ny zanzaka io foana hatram'izay io midy io hatram'izay fa ianareo ne foronona hiataky azy satria za mitaky ny le fahaleovan-tena izy zany na diso anareo de bloqueko daholo ny akamaroanareo ary mbola bloqueko anao rehefa aveo satria tsy mendrika anao nitolona miaraka amiko taky an'izany fahaleovan-tena zany ho bloqueko daholo ianareo mbola mi-contrat eo am'izay tsy mahita zay ataoko fa zay rehefa tonga eny akianja anarivony sy atapitrisany hitaky ny fahaleovan-tena izy de ho hitanareo am'izay le izy ho hitanareo am'izay le izy non tsy zany 2017 za fa niady an'izany ry Alex Farma tany Genève agny n'olona miteny devant ny Nations Unies misainy anao vao miteny feno ravany rafitra etc za fa mpiady an'izany fa ny olana anareo raha fa tsy avy eto Tananarivo ny olona mitarika de zay angamba fa zay mbola io zarazarao anjakany mbola izy io ataonareo satria nareo loatra le iza ka nareo no afaka mitarika hanova zavatra de ny olona tsy afaka mitarika hanova zavatra efa niteny aho tsy hidirako ovao zay tianareo ovana tadiavo zay président tianareo fa ko kosa président sy hiady amiko hanakana ny fahaleovan-tena izy ny vrai indépendance samy afaka mifanongana atsika eto samy manan'olona samy manana hevitra samy manana ny mokondohany fa za kosa tsy hitarika ny fireneko anatin'ny faharavana
Dia nizao raha metsaky olona nareo hisolo zay olona rehetra reo dia olona mahasamy mijoro amin'ny Union Européenne hoe aiza le fake mahasamy mijoro amin'ny Nations Unies hoe inona ny atao amin'ny Nations Unies eto fa zahay mahatra mahasamy mijoro amin'ny SADC mahasamy mijoro amin'ny COI mahasamy mijoro amin'ny Union Africaine hoe aiza daholo ny zavatra tokony ataotsika eto fa ny fotsiny dia tsotra manomboka amizao ary efa ela depuis 2017 efa niketrika an'izany kakina ny fahaleovan-tena tena izy vraie indépendance real independence mba tsy ampahantratsony ny Madagasikara mba tsy isiantsony ny korotana eto fa raha vao mpitondra sy tiandry zalahy dia arodany anirahany mercenaire anirahany gazety sy chaîne française hanakorotana azy de zay no miainatsika teto fa zay mbola tsy tonga saina dia za tonga saina fa tsika samy mitarika ny azy vavan'la olo ty karaha ino enao aza miteny ka za tsy teny fa enao bloqué dia tsy mahita intsony fa nitololako tsy maintsy mandeha ngaverinao vao zao nitolona niprépare an'izany zavatra zany dia ho hitatsika eo raha tsy mahazo olona aho dia ho hitanao eo fe la olonao ty inona enao zany mbola taranaka frantsay inao manao fiteny dego manao zany maromaro ny taranaka frantsay dego taranaka vazaha ao aza manao an'izany sisy olona mpitahorinareo eto samy manaovany azy zay koa mamoaka olona indray mandeha andalana egny dia ho hitanao dia misitsika ambany tany enao manao menasy mba fantanao hoe firy ny olona koa eto minahitany rivo ty fotsiny sy leraky ty Madagasikara ty mamoaka olona eo hitaky an'le fahaleovan-tena tena izy dia ho hitanareo ary tsy hoela nanaovako azy hamoaka olona indray mandeha aho fotsiny aho ry Alex Farm hamoaka ny olona indray mandeha aho tsy hanongana ny olona fahapetraka anareo tamin'ny tolona anareo fa fiady ampanjana tany fiady ampanjana tany enao maro karabe dia efa bloqué anao rehefa avy eo tsy miseho milay aho fa hitady fahaleovan-tena tena izy raha zany ny amonoanao azy zay aho valeoko maty fa tsy ny anareo non tsy mety Zileta Andria sy olona sahala amin'io ambany saina sahala amin'io no hiserasera amiko eto fa mafy ny tolona hataoko hiady ny fahaleovan-tena ny malagasy tena izy mba tsy ho andevy tsony ny taranako zavatra hafa ny adikan'zareo azy zavatra hafa no dikany azy aka inareo tsy mahafantatra ny dikany andafy agny ry haja hoe marobe ny mpanao politika ny taky an'izany tsy fantanareo dikany inona zany palais des Nations Genève zany resaka droit de l'homme zany avelao samy miteny dia avelao samy manao ny tolona taony dia ataoviny anareo zany liberté d'expression hoe miala ny vazaha miala ny mpanjanaka tsy ilanatsony fa ampy zay ampy anay ny fijalianay avelao zay samby gasy no mahantra eto zay anaovanay ny firenenay zay olona apetrakinay eto babenay le izy raha mbola tsy mahay mifidy zay mbola tsy mahay mametraka olona dia babenay ny fahasairanana fa inareo no manao eseke anay hoe ataonareo vazahany dia zay nijirama mbo ataonareo nizao ny ary mbo nareo ny teny hoe ianona natao premier ministre ka tsy avoakanay ny vola sy ny sisa manomboka amizao dia hitady vola amizay tsika malagasy mahavelona atsika hoe volamena io mahavelona atsika vatosoa io mahavelona atsika ny hazandrano any anaty ranomasina sy ny sisa io mahavelona atsika ny arenatsika raha ilaina amiditsika ny boaterotsika hivelomany malagasy fa tsy zay za zany tena elany nandeferako teto elany tenenako fa ny tena bazy ny mampahatra atsika dia le fanjanahana aloha mila miady amin'ny fanjanahana itsika mila miady amin'ny fanjanahana za koa mbola tanora fa mbola tsy antitra sy anareo mpiady seza na miady seza inona no edivako zany niverenako nianatra nanao doctorat amizay blindé ny saiko ny foko sy ny fanahiko afaka hiady mpanjanaka le tena vrai mpanjanaka le vrai mpanjanako ny edivako le vrai mpanjanaka hitako Davida ilaina ry Lazara Zaferson ilaina daholo ny olona rehetra ilaina zay afaka mitolona ilaina zay afaka hanarina ny firenena oentinareo ny gouvernemanta sy ny firenena fa ny any tololako dia ny fialany fanjanahana eto amin'ity tany malalako ty
mahaleo tena resakafo mahavoky atsika ry Juliette mra mamboly sika fa zany le adalana teto ne tsy mifampihaino tsy enoana hoe bombardeo ao amin'ny mpamboly ao satria tsika manana tany malalaka ny vola la ny amle mpamboly de mahaleo tena resakafo de iny aloha tadiavitsika tsika tsy mitady pizza aloha na itadina fa zay manamanana ambonimbony mihinana pizza fa niova ny gouvernement zay vao nasahony enao nga depuis 2017 fa tany Genève mitaky an'izany zany ange amerianako aminareo tsikelikely le orona tsara ny zavatra ny teneniko io mila maîtriser tsika io karaha na sinoa sy ny frantsay eto mila io fa tompony Madagasikara tompony tany tompony affaire rehetra mila maîtrisena daholo ny zavatra rehetra fa tsy handoro azy isika fa manao balizy amin'ny fanararotana amle concurrence déloyale atao mpandraharaha malagasy io resaka lavanily leo ngeky misy dira miraisam-pirenena io vidiny zareo moramora le satria tsika fanandra aby tsika sagnagna tsika samy gasy nareo mihevitra fa tsisy dirany vazahany mahamora le lavanily ny girofle sy ny sotakotsony zay le izy manomboky eto zay mpanaraka tsy mamboa didy zay te hiditra miditra fa tsika tsy miady man'olona tsy miady amina génération tsy miady amin'ny antoko fa ny atsika ray fotsiny ady ampy zay ny fanjanahantany ampy zay ny néocolonialisme mila fa faly tena izy Madagascar a besoin une vraie indépendance. Madagascar needs a real independence. Hainareo tsara transparency international fa aboli ni esclavagisme de nareo nefa mbola mitady hanatsanaka na ara moraly ara fanaovana vaovao sy ny sisa miantso ny transparency international miantso ny la France miantso ny Nations Unies miantso ny COI miantso ny SADC miantso ny Union africaine mba hiara-itolona aminay azahoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena izy azahoan'ny Madagasikara ny vraie indépendance azahoan'ny Madagasikara ny real independence de miantso anareo daholo izaho zay aloha anajanonako azy androany satria manomboka misy miakatra ny dozy ny hatezerany sasany fa misy olona mijoro ho ny fireneny ary zavatra tena ijoroana de zavatra tsy hampahantratsony ny malagasy fahaleovan-tenany malagasy na io président sy ny premier ministre apetraky nareo mitolona io ele fanovana io raha mbola tsy manana fahaleovan-tena tena izy isika de après 5 ans io de kortany ry zalahy ndray mandeha de herim-povermaina ny tolona ataonareo herim-povermaina ny raha latsaka herim-povermaina ny ainana fohy herim-povermaina ny fotoana ny dodododoana amle resaka fanovana sy ny sisa fa zay fotsiny io zao teny Fredy io Belaguera io tena marina le 11 encore accord namana 11 le izy tapitra amin'ny 2030 tsy manakeritsony zany iny 2030 nefa tara loatra zay satria mbola tangenan'ny frantsay tsika raha mbola eo taperina loha de fakahita amizay tsika président Macron zay say iady aminao nefa miala fotsiny nareo fakahita eto amizay tsika fa naveriko ndray mandeha tamin'ny président Macron ke zay teniko zay misy ny loi tamin'ny 1881 miteny hoe tsy azony réfugié atao no manongana fanjakana sy maniraka fandoroana any amin'ny toerana ny avieny de jerenareo fotsiny le izy de zao totoka aminareo amizao za koa fa vonona fa tsaiko koa na hoe firtaona de sisa de fa maky de leoko ametraka tantara ary tantara tsy ampijaly malagasy ty tantara hapetrako ty tsy ady seza fa fitakiana ny fahaleovan-tena izy tsy nareo no mibaiko hanao ajustement structurel eto hoe tsy maintsy zao nisan'ny mpiasa fa raha fa mampitrosa nareo ny Banque mondiale sy ny FMI de ampitrosao le izy de zay tianay anaovanay azy na anao recrutement mpampianatra zay na anao recrutement miaramila na anao recrutement mpitsabo zay makorotana ny mpianatra zay na vita fianarana de tsisy asa zay tianay io rehefa tsy ampitrosa megnena ajanona le izy fa tsy nareo ny dicté anay ajustement structurel zao zany angerakizy ny mahatonga atsika sy recruter zany angerakizy ny mahatonga ny poste budgétaire amin'ny concours vitsivitsy mbola ry zalahy mpampitrosa ihany ny baiko atsika satria tsika tsy mahaleo tena izy miteny hoe
roapolo ihany polisy raiso, 50 ihany dokotera raiso, 30 ihany mpampianatra raiso. Raha tsy zany tsy avoakanay ny trosa. Mahasaha manao an'izany amin'ny pays hafa agny very zareo, tsy mahasaha. Fa tsika zatra mandefitra, zatra miady trano, zatra malemy tsika de raha tsy miteny vatobe de angareny vorona. De raha tsy miteny aho sola ty de angareny zalahy mpanjanaka io ihany ny loha solako ty. Fa ny mahagaga mampalahelo kely ahy vo nanomboka amin'ny tolona zany de fa marobe ny gasy manohitra ahy de ilaitsika haitsika kaiky mahafinaritra atsika le mahantra le andevozin'ololeto. Hay mahafinaritra atsika ka le tsy mihinan-kanina sisy jiro. Tsy haiko na hovononareo malakilaky ny zavatra tsy hors sujet ry Jean-Pierre. Tsy hors sujet olona nianatra doctorant eto. Fa raha vo tsy manana fady vo tena izy sika azavady ka hors sujet zany fa ianao midiso, mila mandaly ianao, mila manao analyse zay vo miteny an'izany hoe hors sujet tsy hors sujet aho. Fa raha fa mahaleo tena izy sika na iza président petratsika eo de afaka mandidy sy manapaka hanao zay ahasoan'ny fireneny. Zay fa somary lavabe fa lasa manao dialogue aminareo nefa zaho no tena atao hoe direct mamaky manome considération le zavatra soratan'olona. Fa raha hoe raha vo fanaratsy anany no setriny ataonareo de fa frantsay nareo zay mpanjanaka anay. Tianareo ny fijaliana eto, tianareo ny olona tsy mihinana, tianareo ny olona matory anaty efa ela be namoana an'izany. Savao namana Michel Ramiansoa, savao hatrany aloha agny hoe iza Paolo de inona ny zavatra ny véhiculeko teto fa tsy ny heno anareo aho. Satria miroky, satria sy malama volo aho de tsy ny henoana. Verifieo iza zany Paolo zao inona ny tolona nataoko teto. Fa io fanaratsiana nataonareo ahy io vo vetivety zany teny hoe ilaina le tena izy. Verifieo ny tolona nataoko hatram'izay. Ary fa manomboka mitsipina an'le vidéo nitenenako hoe zao ny vaholana eto Madagasikara de averiko alefa eto ndray mandeha. De homenatra ireo compte fako ny fironinareo. Homenatra ny olona mbola ampiasainy mpanjanatany. Ampiasainy tandrefana hanohizana ny fanjanahana sy manipulation eto Madagasikara. Homenatra ianareo. Homenatra. Satria raha natao namany an'izany Traoré sy ny Animaly sy n'inona tsisy indépendance ny pays de Sahel. Fataonao vo manomboka ny atsika satria izaka ny napiditra ny mpanjanatany teto. Tsy zahay bara aloha. Tsy zahay taranak'Andriamanana ny tany aloha napiditra an'izany teto. Fa mila samy misaina, mila samy mandinika atsika. Za tsy mpanao politika. Zany verenako nianatra naovako doctorat io ry Alex Farma. Diso angenareo asesika n'olona hanenjika fa baraka nareo. Jereo hatramin'ny zavatra nataoko depuis. Hatramin'ny nanohanako any Ravalomanina navotifitra io président Ravalomanina io tamin'ny 2002 ny tolona nataoko za mbola mitovy taona taminareo tamin'ny génération X. Anontaniao président Ravalomanina izy zany Paolo ny tolona zany. Ko ny rariny sy ny hitsiny teto. Fa raha fa tonga teo izy tsisy ndray le rariny sy ny hitsiny. Zay daholo ny tolona fanaovana. Anontaniao ny Ravalomanina ny karapahany frantsay azy rehefa namonjy ny Amerikanina. Anontaniao azy. Ka zay mihitsy. Ataovy zay ataonareo, soloza président, ataovy tena vrai malagasy, raha zany ny tianareo. Fa kosa za tsy maintsy mitaky ny fahaleova tena izy. Fa aza tsembatsembananareo ny tololako salamitsy, anembatsembanako ny tolona ataonareo. Io Alex io misy ny vokarama io no taranaky ny frantsay. Ba imagineo firy taona ty aorina voatery ny frantsay ny karandohany mpanjaka gasy. Zany Alex de mahafaly anao. Mahafaly anao ve zany Alex satria anao fa misolelako amin'ny frantsay agny anao misolelako amin'ireo vazaha mpanjanaka reo anao. Mahafaly anao ny mpanjaka be toerany lohany. Firy taona ty aorina zao vo nomeny frantsay ny lohana mpanjaka sy ny miaramilany anankiroa. Mahafaly anao ve zany. Ianao manohitra eto ianao irahin'olona hanenjika io. Mahafaly tsika ve zany. Zany ve natao hoe fanjanahantany. Kenao étudier viza za. Manomboka mamoraka hoe zany tolona voatifitra tamin'ny androna Ravalomanana mbola boekely za tamin'izany étudiant.
tam 2002 zay no vao manomboka tonga saina hoe kaikaiky le zalahy ty kaiky olona mpitolona fa tsy nareo androany io nge de le atao hoe mpitolona nareo mbola tsy voatifitra tamy tolona za zao ny voatifitra nanareo mbola tsy ady mibasy fampitifira fa nenay fampitifirana tamy 2002 fa zay fotsiny avelao ny olona koa hitolona avelao zay tondra zay tiany hoentina fa aza mifanao anisaky nataoko fohifohy izy ty fa ohatrany lasa tsy raha vao tsy hazava aminareo ny tiako hiaviana de hanahirana tsy argument iny velao ve de tsarana enao nga manana professeur manana HDR habilité à diriger des recherches ry Alex Farma enao nga manana an'izany tsara fangaravatsy ny teny zahay de everinareo enandra ny anareo atolona lokaly no atao aveto zay tianareo atao premier ministre zay tianareo atao président tsy dirako fa niany tolonako satria voafitaka foana atsika manova olona fa ny mpanjanaka mbola eo mbola manao manipulation mbola izy ny mandidy sy manapaka mbola izy mody mampitrosany avy teo averina tsy mena le vola fa mody ampitrosaina raha tokony ampitrosa arivo de ariary no mena non zany kosa fa tsy mety tsony fa mila miara mijoro tsika mijoro tsika de manomboka eo no zao Alex fa seta itsony satria anao namany mpanjanaka enao tsy sentiment enao hoe zato taona teorina voatery ny frantsay ny lohan'le olona de enao mbola mpanampy frantsay mbola manenjika ny olona hiteny hoe meo anay ny fahaleovatenanay zanga hiaraka amin'olona salamo zany so ihany anao fa nanao compte fako raha hitako nitarenao zany de rehefa tonga ny fahareseko de enao tsy hiaraka tsy meko hiaraka hitehatehaka aminahy enao hoe azo le tena fahaleovatena hoe azo fampetsara velatsy manenjika taranaka paminany enao ny olona miteny hanao zavatra tsara no enjehinao enao ny ry Alex fa niteneniko hoe aboa oeto ny halatra nataoko sy ny von'olona nataoko sy ny sisa ny fanodikodinana volam-panjakana tsisy satria tenin'olona ray roa telo manao compte fako marobe no narahanareo paolo olondratsy paolo pisolelaga sy ny sisy sy fatanareo hoe miketrika amany ambadika agny le olona hanavotana ny malagasy malahelo ny voaka malagasy araho daolo ny vidéo ko hatramizay fa za tsy manana itadamo zany raha vao zavatra ampijaly malagasy de niteneniko teto nidivako teto fa za kosa ny tsy mahaporo anareo amiko de za tsy manonga mpanjakana satria fa nanongana indroa aho de mbola nanongana impiry mafy benge ny nahazo ahy convaincu eo tamy raha valomanana nanongana any ratsiraka avy teo le raha valomanana nahavoatifitra naparatra saika nahafaty ahy ndray ny tsy nanaraka ny zavatra ny fanarahana hoe hanova sy hanao n'le zavatra nataony ele mandratsiraka de lasa iza nametraka ny raha valomanana ndray niady aminy tamy 2009 de izay hoe nametraka ny Andra Joel za tamy 2009 de zay tsy anonganako tsoliny Andra Joel fa vela hoe izy sy ny tantarany no itsara azy satria ridicule be aho nanongana ny ratsiraka nametraka ny ravalomanana de nanongana ny ravalomanana nametraka ny Rajoel de mbola hanongana ny Rajoel hametraka aniza de nefa ny eo ihany no eo hay ta teorina vo tonga saina hoe tahaka zay tsy nanongana ny rezalahy taloha regny aho satria na izanizany tonga de manipulevandreo frantsay sy ny mpiara-miasa amindreo grave be tena hanakaiky ny le zany mety zany Freddy Berger le panafricanisme io tena hakekezina satria mitaky ny fahaleovatena tena izy fa ny atsika izake mitazona ny fiainana ara économique eto sinoa karana vaza izy mba gasy mba mahavelona orinasa eto tsy misy zereo ny vidiny lavanily avy amin'izy ny nahatonga ny vidy lavanily manenganiny io hoe mody sika zany zay anatin'le fitondrany Andra Joel ny nahatonga an'izany fa misy manipulation extérieure misy menace extérieure nareo nga mieritreritra fa tsy mahazo menace ny mpitondra antsika ny fandimby teto anontaniony raha valomany an'io zay napetraka hita amy 2002 iny nahazo azy anontanio azy fa zay fotsiny manomboka ny tolona manomboka ny ady za tsy hiady amy malagasy fa hiady amy mpanjanaka fa tsy hiady arakery le izy fa are idéologie hoe ampy kosa zay ampy zay fanjanahana zay ampy manipulation
ampy ny fitrandrahanareo ny harenanay, ampy ny fividiananareo amin'ny vidiny mora, ny lavanilinay sy ny vokatra zay sarobidy aty aminay, ny vatonay, vato soa harokarofona, matoa mivoaka ny sokatra sy ny espèce endémique eto Madagasikara, de misy mandray anareo any. Ianareo vazaha mividy azy, raha tsy nividinareo, de namidy taiza moreo gidronay sy ny sokatranay sy ny harena zay tsy mana paharoa eto ambonin'ny tany eto Madagasikara. Misy complicité le izy. Matoa misy manondrana ny fanananay, de misy mividy nareo any. Misy mividy. Zana manasy anongam-panjakana intsony. Satria fa fantako ny manipulation ny le frantsay sy ny mpiara-miasa aminy. Zasy anongana intsony. Mafy amiko ane vao tifitra tamin'ny 2002 zany. Mbola étudiant zay tamin'izany, mbola boekely. Fa babo tamin'ny resaky ny président Ravalomanina minao fotsiny ihany, de ndao tsika hanova, de natao le izy. Tonga teo moa izy, mivilambilana de mbola nandraikitra koa, niaraka amin'ny zalahy koa, nanongana azy. De tonga teo koa président Rajoelina de mbola votsika. Za zany fa saika tanteny, saika nanongana ny rajonary mampianina fa za sy nahefa. Teo mantsy za saika nanongana fanitelo. Taritiny zalahy fa sy nahefa. Rehefa tsy nahefa de saika navoaka andreo 73 député reo teo ny anarako. Haiko misy zay raha matoa kery feo zay nanonona ny anarako. De saika ta préfet le problème. De mijanona nanomboka teo zany décidé tsy hanongana intsony. Fa hiady amin'ny tsy mety. Hiady amin'ny mpanjanaka aho zany fa za tsy hiady aminareo samby gasy eto. Satria tsy reveko le guerre locale. Fa leo ny international. De ny fitakiako ny fa aleovatena. Miala tsiny zareo mety betsaka nareo mieritreritra olon-drasana olona hafa fa hafa be ny saiko fa matoa zany mbola mitsangana eto. Ny principe tsotra alohako hanapahana an'ity. Na de tsy ninakanina, na de nandeha tongotra, na de tsy nananinina, na de tsy nanana fiara, na de tsy nanana trano, de niezaka tsy nanao ratsy, niezaka tsy nangalatra, niezaka tsy nieboebo, niezaka tsy nanaporotra ny vahoaka malagasy, niezaka tsy mananimbazimba ny vahoaka malagasy. De zay mahatonga ahy lava velona, na de maro ny te hamely ahy fa tsisy ny hamelezanahy, satria za madio tanana, ho velezina amin'ny fitsarana sisy dossier, ho vonoana, babetsaka ihany koa ny ty ahy, hamisaviana, tsy mety, sy tratra amin'ny sy tafatelina poizina, de farany anaovana compte fako, de farany andevasana ny izy ma le Alex Farma teo, de zay ny sisa no azo atao amiko, fa za tsy anana ny gasy alahelo. Fa kosa raha ny alahelo nareo, za tsy manongana ny Rajoelina, de malahelo avy mandrakizay fa za tsy anongana azy. Satria fampy zay kombana nonganako ny Ratsiraka zay, ampy zay kombana nonganako ny Ravalomanina zay, saika tafiditra nongana ny rajonary mampianina fa tsy nanao tsony fa nanomboka tonga saina. De saoza mitohizako ny ahy tsy manongana ny Rajoelina fa de io moa zany miteny David raha miaritra misy corruption, misy le roa ao fa ny olona angely tena mpanao azy tsy tratra. Fa le piasa madinika ihany no karapahina sy gadraina, ny mpangalatra koa ihany no gadra fa ny mpangalatra zavatra ngeza be tsy gadra. Zay nge ny olana antsika eto. De ny marina ihany disoana fa ny tena diso hamarinina. De zao tsika mitsotsoroka fa zany tsy ampiovana efa mandeha ny tolona manomboka eto. Mila fahaleovatena izy. Mila fahaleovatena izy. Madagascar a besoin une vraie indépendance. Madagascar needs a real independence. Makasitraka tompoko lahy, makatelina ny tompoko vavy, ho ela velona Madagascar tsy mandohalika, sika tsy miamboa didy, tsy manilika andraikitra fa manao zay manandrify, zay falifaly, zay tsy faly, samy manana ny zavatra mahafalifaly azy. Fa ny ahy kosa manomboka eto de hanoratra amin'ny fiteny maro, tsy tsabatsabany izaniza, tsy anaovana ingérence intsony aty Madagascar amin'ireo rafitra iraisam-pirenena. Nations Unies, Union Européenne, SADC, Union Africaine, Commission de l'Océan Indien, etc. Ka dia
mazotoany samy mpitolona rehetra mankaheranareo zandry génération Z mitolona ataonareo aza entina makany amin'ny bavira satria zay koa de mbola hitolona raha tadidi fa nitolona ataoko sisy kasy zany sisy ninninina sisy olona tsy manatsiny ho vakitrano na ho voadorotrano sy ny sisa satria nitolona za olona fa grand maître amin'ny fitolomana nanomboka tany amin'ny université ka hatram'izao de maintoko amin'ny grand maître zay amin'ny fomba dio arahana expérience arahana ny fahalalako an'io mécanisme juridique international io de arahako ny fahalalako ny mécanisme juridique nationaux de sisy kasy raha fa za handeha hivoaka eny hitondra ny olona mba hampiseho eran'izao tontolo zao ny fangatahako an'izay fahaleovan-tenatena izay de angataka manao taratasy ambony difforme amin'ny préfet de asiako ambany eo hoe raha misy kasy je suis le premier responsable satria raha misy hanao kasy zany de mbola le mpanjanaka nanirako olona hanao kasy angamba fa za mino fa samy pays civilisé na la France na ny membre ny Nations Unies na ny membre ny Union africaine na ny membre ny Union européenne na ny membre ny SADC na ny membre ny COI samy civilisé tsika samy mahafantatra hoe droit anay zany izany fahaleovan-tenatena izy zany zonay your right de zay nanaovantsika azy de aza tezitra aloha fa zay mazoto zay tsy mazoto mipetraha tragno mipetraha fa zahay angataka ny fahaleovan-tenatena izy de aza zao te angataka hoe solosa hady le DG ny Jirama mba ataovy gasy ranga de betsabetsa koa ny tsy ho faly na ataovy an'io vazaha io fa mba ny ampitombo mitovy amin'ny karamany io ny mpiasan'ny Jirama zay koa aza tonga zany égalité de traitement samy mpiasan'ny Jirama viranga de ny sasany comme amin'ny dollar be de ny sasany ariary gasy zay mbola trany midy ty ampitombo daholo motivé ny mpiasan'ny Jirama eka valy ils éparse zany tam'izany andro zany niteny hoe zany ho anao préfet ny ils éparse fa nataony zala ho vazivazy le izy izange le zany valy le nitondra le taratasy aterina amin'ny Emmanuel Macron tao amin'ny consulat de France amin'ny ambassade de France vereniny anay vosy tandroany ingy zany fa zavatra fela be mbola any ny film mbomeko anareo ny film nandehanako tao saikana voatifitra tamin'ny ambassade teo nitondra le taratasy vereny le ils éparse fa misy sasany tandroany génération tomara raiky tsy mahafantatra iza zaty iza ny film tolona nataoko iza rapolo zay ngy le olana fa misy compte vaovao le jeune nareo ararotiny zala hoe rapolo piso lelaky igny rapolo zao rapolo misy ny tena de nitadiavina amizay ny momba sisy ninina mbola tsy nangalatra mbola tsy ninona hatsemboako ny ainako de diso hevitra de zay de nijabako amizay tanareo zao mbola maro be nijery mbola miditra amity zavatra ty na de fa marina fa lava be tsy misy ambiguïté ny zavatra ndireo katra zay rehefa napoizy zao situation zao namana Michel oui matoanao mitagena ange namana Michel fantanao za fa olona mahitsy fa zay fotsiny diso aminareo raha fa tsy manongana ny radiel de diso zany j'assume assumeko angela izy satria za tsy nanongana tsony nanomboka tamin'ny hera-jaona Ramampianina zany tsy nanongana fa hadisoko nanongana ny ratsirako hadisoko nanongana reo valomanana mais akory pa zay mba mahalala hady madiso raha fa tena olona manana vision diso satria heveriko avy amin'ny ratsiraka ny nampahantra ny gasy kay ny mpanjanaka heveriko avy amin'ny rovalimana zay nisy promesse ny tamiko hoe tampandroso nefa tsika tsy nandroso hay tsy diso raha vary manana naongana io naongako za zany tanatiny hay le mpanjanako ny manao manipulation tadidiko président Ravalimana le niady tamin'ny James Bond le solotenan'ny banque mondiale hoe raha fa tsy any be volanareo de za miara teto nanomboka teo za mbola nirevany Ravaly mbola tsy nanongana azy Ravalimana rery nahasana maly ny banque mondiale teto hoe miala teto izy misy an'izay James Bond zay raha matadidy tantara anareo trosiny Ravaly teto James Bond satria atero meko tsy meko salam tsangamemitra salam lelonjaza ny fanomezana le vola
tsy maintsy mitadiavana zay le James Ibrahima. Inareo nefa ametraka mpitondra vaovao de hitantsika eo raha anaiky ny mpitondra vaovao nareo. Tsy droit fondamentaux zany na io manao grève any France sy ny sisa io. Mangataka autorisation foana. Raha nianatra liberté publique ianao de tsy maintsy misy maintien de l'ordre. Aza diso am'zany ry James Ibrahim so de sahirana. Hoe androany ianao miteny droit fondamentaux sy droit fondamentaux ny midina eny andalambe fa réglementé par la loi. Réglementé par la constitution. Pampianatra publiciste zany miresaka aminao ito. So de ho disiko mahazo fitondrana eo anao. Na ianao ny ministre ny atany de mokamoka anao zany hoe mambanaka ny fa afaka mirotsaky egny daholo. 2 jours anao de tsy etsony. 2 jours anao de tsy etsony raha manao an'izany. Aza tanao zany aza miteny ny zavatra tsy ho tanterahina. Hoe droit fondamentaux ny mirotsaky andalambe ho anao. De tsy angatana autorisation. Mba tiako anao ny ministre ny atany. Na tiako anao ny préfet eto. De ho fantatrao tsara le izy. Aisy droit fondamentaux le izy. Fa ny droit fondamentaux, c'est droit de la première génération, droit à la manifestation. Fa mbola sy première génération, fa droit à la vie ny première génération. Ni droit de ne pas être torturé. Zany ny première génération. Io samy fanamborana samy dokotra fahatany eto Madagascar io tsy azo atao. Zany ny droit de la première génération fa tsy zany hoe mirotsaky ery zany. Fa mila mifampianatra tsika manomboka am'izao satria zahay manana ny priorité nay sy ny zavatra eritreretinay de ny hazahoana ny fanjana amin'ny fahaleovan-tena izy de ny anareo ataovy le préoccupation nareo hoe manolo mpitondra de samy manao ny azy. De rehefa any alohaloha agny mety hitambatra ihany tsika hoe hay marina le nteneny le zalahy solaloha be volombava igny. Fa somary nitariko le resaka mba afantaranareo iza marina. Inona ny fa vitako teto de maninona tsy manaiky hanao tsony satria na iza no hapetrako eo. De raha mbola eo ny mpanjanaka de mbola miverina zao combat zao. Zay le olana. Na iza napetratsika eo tanora ry pritany razana de raha mbola misy ny fanjanahantany mbola manjanaka mbola manao manipulation ny aiza mo ny ao France ao fanaovan'zala Côte d'Orsay. Quai d'Orsay sa Côte d'Orsay mo tsy hain'olo tsony. Zay fitenenany tambanivolo azy Côte d'Orsay. Fa Quai d'Orsay izy io Quai d'Orsay. Raha mbola ny ao ny manao hoe rano nanao tao PM rano natao an'izao de viloma de mbola miverina après 10 ans. Raha fa manomboka tonga saina le mpitondra hoe zay rangamba tena mila an'izay fahaleovan-tena izy de fa raikitra mandeha ny satria tsika mampiasa an'le Canal Plus. Mandeha am'izay le vaovao France 24 manomboka am'izay izy tena mahantra tena défavorisé tena zao ny malagasy nefa avy am'zareo ihany le izy. Mamoaka ny Banque mondiale sy ny FMI zao ny rano Madagascar nefa izy ny nampitrosa vola. Le vola mpitrosainy izy ihany ny teny azy hoe tsy mahazo manao recrutement zao nareo tsy mahazo manao an'izao fa tiano ataovy. Nalefa ny plan de redressement ny JIRAMA tokony nanomboka amin'ny mois de mai sika zao fa mois de septembre jusqu'à 2028 io mbola sy natosany ny vola. Io ny délestage ny tohy ny jabaka le mpitondra malagasy zay ny fendrifendroany tao zay ko zay le izy voavina makiny le plan de redressement ny JIRAMA tena namaky azy aho hoe hay tokony fa nanomboka zany tokony fa sisy tsony délestage raha io vola tokony débloqué ny Banque mondiale sy FMI io no tena débloqué ny mara fio JIRAMA nitarika korotany eto isorana koa nareo JIRAMA fa avy aminareo zany mahatonga sainan'le tanora sy mahatonga ny gasy hitaky ny fijaliana. De raha iteny koa zany nareo mpitondra am'izao fotoana zao hoe tsy nanoro hevitra avy aho nanoro hevitra aho de isy teny io fa hiala lery non nanoro hevitra manana preuve marobe aho nitaratasy ny soratako sy ny torohevitra nameko andreo fa tsy ny henoana aho fa zay tsy midika hoe hanonga anazy ana tsy ny henoany fa samy mijinja zay nafafony ho aho
samy mijinja izay nafafiny. De za mbola omena tsiny zay torohevitra nameko zay araky ny fahaizako rehetra tsy mahatonga andro manalina. De mitenenina hoe Paolo ny rasaina. No. Fantan'le olona zay nampinina fa tsy ny haino hoe nanao soa taminy aho nanampy azy. Ary tsy nanongana azy. Satria mbola tanora ny tena tam 2002 de nafana fo de niady amin'ny amiraly tena nanao viveriny aiko satria veriko avy amin'ny amiraly le fantrana hay avy am'le mpanjanaka le fantrana mbola ianao jeune de alefa Paolo alefa commandant Jalody ny anarako tam'izany 2002 zany commandant Jalody ny salotra anarana arabo tena mitaritola andray basy combat voatifitra kazo sambotra torturena ampijalina dorana tafaporitsaka zany daholo le tantara satria nieritreritra hoe zay avy amin'ny président Ratsira pensionna amin'ny fahantrany malagasy nefa ka tsy avy amin'izy io fa avy amin'ny mpanjanaka avy amin'ny manipulation avy amin'ny zavatra tsy ataon'le mpanjanaka atsika de tonga teo koa président Ravaly de nandeha angele izy 2003 hatramin'ny premier mandat nandeha tsara rehefa avy amin'ny brioka am'izay koa natakalo intérêt personnel koa ny intérêt général de tao de nifandona tao de indray koa zahay hoe inao paranga président zay de zay fa voatifitra taminao tam 2002 de nao koa tsy nanstatena raikitra koa nanongana ny Ravaly tena ifonako mbola velo le Ravaly ifonako président Ravaly hoe fe tokony ifona koa anao avy aminao koa tsy nampandroso zay nanonganana inao koa anao tsy nandroso koa le tanana de tsaika tafiditra couloir koa tamin'ny président régionnaire Mapianina fa misaina tamiko de jamais 2 103 de 4 sy ny sisa de nanomboka tao nanapa-kevitra hoe tsy manongana tsony fa miady amin'ny tsy mety de manoana zay mety de zay ny tsy tiavanareo ahy io za tsy manongana de za nianatra manana ny corps misy de tsy maintsy mahita asa foana misy poste foana na iza eo de zay no verinareo ahy pisolelaka nefa koa izy moa za mpiasa-panjakana administrateur civil efa 4 étoiles efa amin'ny plafond zao ny grade de za na iza no tonga de tsy maintsy honomeny zalahy ao directeur na de chef de service de miasa zany le izy ka de makasitraka atsika mbola misy tia raha koa nenareo de vao maiky manoko ao zany tohizako le satria mitsofoka mirega mijery nareo nefa lera zavatra fa lava be de zay mananatra am'zany reo aza atao fahavalo za tsy olon-dratsy teto za tsy nangalatra teto tsy nanodina tsy nanovany volamena obolongam-by aho tsy nanondrana maki na sifaka na sokatra fa za tsy miaro ny rajoel aho fa za tsy manongana azy ninona ataonao za tsy hanongana ny rajoel satria ny finidim-bahoaka nanomboka tamin'ny rajoel Mapianina nge za fa tsy nanongany de hatram'izao fa le roa lahy tao ny teneniko za nanongana amin'ny président Ratsiraka sy nanongana amin'ny président Ravalomanana zay ny ahy fa aty arina zany za fa doctorant zao vao nijery le géopolitique nijery le sekeln'le mbola néocolonialisme zay vao tena hitako disy sika rangany nanonganongana ny présidentsika ny fandimy teto hay le izy le mpanjanaka misy manao manipulation tsika mangalatra ny harena tsika sy manao didijadona sady tsy manome le vola mpanatenainy tsy manome le tsy manatanteraky le promesse tsy manaraka le principe hoe pacta sunt servanda de lasa tsika samitsika foana ny fampikarapaky eto tanao zao de tonga koa zao avy eo koa misy président hafa vaovao sy ny premier afaka 5 ans koa sika na 10 ans de fandoboka raha mbola velo amizay de tadidinareo zay le nitenen'le zalahy zay nahatonga ny président Ratsiraka hoe fohazo aho rehefa mandroso Madagasikara i secret ny président Ratsiraka zao avokako zao hoe ho fohazina amizay izy raha resitsika ny mpanjanaka io satria handrositsika raha vao maharesy mpanjanaka mitovy amin'ny Burkina Faso mitovy amin'ny Mali mitovy amin'ny Tchad mitovy amin'ny le olona fa misekarte am'ireo mpanjanaka reo zay nge le secret fa itsika zany imehezatsika persona amin'ny président Ratsiraka ny tena fohazo rehefa mandroso Madagasikara satria fantany fa
raha zao mokondoan'ny génération-tsika zao sy afaka sy mahasahy ady satria piatsara velatsika sy mahasahy ady amin'ny mpanjanaka, sy mahasahy ady amin'ny frantsay, sy mahasahy ady amin'ireo système impérialiste reo magnabotra antsika reo. Tsy asahy hitady firenena hafa iarahana miasa ankoatran'ny la France. Tsy asahy sika hitako hoe ndao hiariasa amin'ny Russie, ndao hiariasa amin'ny Chine, ndao hiariasa amin'ny Japon, ndao hiariasa amin'ny Allemagne. Zay nantsona hoe coopération bilatérale entre deux pays. Fantany président Ratsiraka isika fa marobe no frantsay fa miafina, marobe no nationalité étrangère fa miafina ambadimbadika ho aby. De zao vao amoaka zavatra aminareo satria fa tohizako ihany de zay manana megady mihenoa zay sy manana de fa veloma. Fa ny ministère stratégique rehetra de raha sy misy accord-ny frantsay de tsy mahazo mipetraka ambonin'izay eo anao. Fa tsy teneniko le izy, teneniko fotsiny ministère de souveraineté et stratégique. Raha venao zany tsy mahazo avaliny Quai d'Orsay de tsy enao mihitsy ho ministre. Za zao de tsy ho ministre satria za fa namoaka fa manao combat amindro zalahy. Ka igny zany vie privée n'igny, c'est un choix personnel igny namany nangataka nationalité izy. Raha za zao koa mameno nationalité américaine de ataonao handaho. Tsy aleoko mipetraka any Miami, any New Jersey. Mba hitsangatsangana hanao ilokany aiza moa letana filokana be raha ao États-Unis d'Amérique ao. Na za zao menany zany satria tsika mijaly tsisy hohanina fa firika ny gasy mandeha any andafy agny mangataka nationalité. Maro ange tsika mangataka an'izany satria fadiranovany atsika eto mahantra. Jereo man tantarainy le sipakely gasy hoe hivoaka Maurice, manana mbola eo amangy ny havany misy vola misy inona aminazy de i Maurice kely io aza mirefolenao satria anao tsy manana indépendance, tsy manana azy ndamosina de refoleny firy nefa ny Maurice any amirenireny eto mamiravira vehivavy eto maninona na ny fahefana irefoleny zany tsy ananatsika satria tsika inona piatsara velatsy de piadetrano de mpanenjika elita. Mbola ny mpanjanaka raha vao misy elita gasy de ny mpanjanaka ny mampanenjika an'igny hoe éliminer vao amin'ny Facebook eo. Jereo manahazo an'le zalahy ray brisy mahay makasika ny vato sy ny ao ambanin'ny tany de jereo nanaovana azy clique fotsiny tamin'ny Facebook mody anagnan'olona trosa. Ina dirany trosany maministra le olona trosany andafy Las Vegas nama merci beaucoup. Jereo nanimbanany brisy nalahelo zao tamin'igny ministra Andro raha izy de nitenena nanan'olona trosa gasy any te mantrosa azy gasy any andafy episloky sy ny sisa nefa bandy kely mahafantatra ny harena rehetra ao ambanin'ny tany gasy ao mba hotrandrana hampandroso. De naborosena vetivety eo nomination le ministre ny minina mampalahelo ange zany fa isika tsy te hiteny zavatra maro sao de vonoanareo tsy lera gasy any eny hafaty azy tsy le olona angatahako ny hedivako amle fahaleovatena tena izy. Zao nareo vao manomboka mahafantatra amle vidéo lavabe ataoko hoe zany ny anatin'ny saiko zany ny tolonako. Fa tonga de fotsiny eo enao miaraka amin'ny Rajoel, enao tsy manongana ny Rajoel de diso anao. Non, c'est un choix, c'est mon choix. Diso ve zany tsy niaraka amin'ny 73 député nanongana ny Rajao Norimapianina hoe miala Rajao mialatsiny amin'ny terme son excellence président. Zany tamin'igny président Rajao Norimapianina nitaominy zalahy zany tena olona mpanozonkozona fitondrana rehefa satria tsy ny raty ao de fois nanongana de ny réussir daholo fa tsy réussite zany amin'ny échec. Hay ny mpanjana tany nireo occidentaux reo ko nagnamerde teto nampahantra ny vahoakako nampahatra ny malagasy malalako sy ny tanindrazako fa tsy président Tsiranana na président Zavelbera na président Ratsiraka na président Ravalomanana na président Rajao Norimapianina siry zalahy fa ny mpanjanaka. Nareo nga tsy malala fa misy promesse avoakany Banque mondiale tsy nefa omena fake omena ino ny Union européenne avoakany dala izy raha sisy loana amin'ny premier ministre zay ny condition. Grave bengy
tsy avoakan'izalahy le izy de nefa izy miteny amle président sy ny premier ministre sy ny gouvernement malagasy ty ntarem-bola omenainareo zao euro zao million d'euros tsy aboakiny enao falifaly manao kabary amizay no tao amboarina ny ry satria fantanao ny dikany hoe ohatrinona zany million d'euros zany rehefa mivadika vola gasy anaovana foto-drafitrasa enao amin'igny miteny tsisy zany nahatezitra ny ravalomana anao mialatsiny dada nahatezitra anao tadidinao zany atsonao tam'izay ndra mandeha zay enao tezitra tamy James Bond satria za tamin'igny protocole ny premier ministre be mananjara de naheno le resaky tao enao ny saofy igny dada tamin'ny andro he miala teto ny banque mondiale rehefa tsy anome vola zay ny mampinamana nesy dady io zao fanaovany dady ana polopolo iny aiza le polopolo iny zany tsy fantanareo tanora taty orina fa tonga de tenen'olona fotsy misy olona matsy matahotra hoe raha vao za mitarika eo de rotaka ty za tsy anony zany tena za miteny aminareo raha vao za mitarika tsy maintsy mireusir fa zay tsy anaovako azy io satria sireo mpitondra malagasy reo no fahavaloko izy ho ny mendrika PM raha vao olona tsy afaka hitenira tetiny mpamatsy vola ho azy milatsaka PM satria tsy kanao redressement olona mahafantatra ny géopolitika mahafantatra ny rouage amin'io système monétaire international io sy ny banque mondiale sy FMI zay ireo bailleur traditionnel reo de olona afaka manao flexibilité tsy afitahorin'izaniza hanao coopération bilatérale amina firenena matanjaka vona tonga de manampy atsika de zay moa tsy nanomezako tsinindreo mpamatsy vola reo hoe raha vao miasa amin'ny Russie ohatra na Chine directement tsika de tapenana ny fampitosana vola de raha tsy manana premier ministre hanao négociation tsika hamafana trosa satria trosa io no antsoina hoe fanjanahantany de sapasipa tsy mipasy io zany le izy secret daolo ankeny avokako amitsika zany amy relation internationale secret amina resaka fitondrana firenena secret amy resaka zavamisy aty amy firenena afrikanina ary combat tena marina zany antonao raha vokatsoa combat anka izy io za zany eo milaza raha zaferson nyanekeko aza 50% ny financier ny banque mondiale ny fianarany andratany Japon satria promotion hitany promotion zandrinay kely tany fianaratso izy zay fotsiny à 50% ao raha atao PM laza version de ekeko à 50% satria izy mahafantatra ny rouage ny banque mondiale sy ny FMI satria bandiny banque mondiale tao izy fa raha sy hisolelakeo zay koa netahoriny de tompotompoky de raha ilaza mety tena mety izy misy soratanareo de manambara ny avis koa ataonao avis io izy ao ny laza fa zay fotsiny atahorako hoe olony banque mondiale izy de sao de izy ndray no sy hamaly fa zao tandremo kosa sao de hanao rapport de force amireo mpamatsy vola sy reo firenena avy nivelandreo raha mbola tsy vonona maty tsika menakavy fa kosa droit absolu tsika zany vraie indépendance zany zay nitakeko azy io zany tsy midika hoe hiady amin'ny frantsay na hiady amin'ny union européenne na hiady amin'ny SADC na hiady amin'ny union africaine na hiady amin'ny système des nations unies tsika fa kosa manana souveraineté tsika de anjaratsika misafidy ny premier ministre anjaratsika rehefa tonga ny fifidianana mifidy président anjaratsika ny manendry ny ministre rehetra zay hitondra ny Madagascar fa tsy iry zalahy avy andafy any miteny hoe iry mirokoroky de ry mbola mavoly de ry mirolera ry ihany no atao veo zay zany le izy inandray ny fahitana azy zany efa te hiala mbola metranjala rehetra antanena inandray ny fahitanao ny teny folo maly reny mampitony ny firenena ve amiko aloha misy zavatra tokony ampitony fa kosa tsy tokony promesse tsony tsy tokony fampanantenana tsony fa tonga de ataoviny action za zao manana vahaolana satria za mpianatra ny université taloha mpianatra ny université mpanjakana maharary zany sisy jiro mianatra zany de maninona kay raha tonga de manao solution terre tsika président mba hisauvena ny fasiny université mpanjakana mividy groupe enina tonga de groupe ngeza be mahazaka ny akatso mahazaka ny université ny Toliara mahazaka ny université ny Tamatavy le université le taloha aloha ny tiako tenenina
de Atsiranana de Majenga de tonga de groupe mahazaka andry zalahy de mandeha malakilaky sika manao appel d'offre ijery bonbonne ngeza be hanapina tosika ny rano jirama tsy ampy io satria ny mpianatra ny hoavin'ny firenena io tanora io de manao bonbonne maro be koa tonga de tantantantantantan de tsy tapaka jiro sy rano ny mpianatra aloha vita zay une semaine nividy groupe andro ray ao misy amy fraise ao misy tsy haiko natosaina na inona de anjara ministère ny fampianarana ambony sy ny université rehetra n ito Madagasikara ny président ny université n no mba manao anaty budget le carburant aloha mandrapahandehan'izay groupe zay ray faharoa efa tsika manana système varimora ihany président mijaly io mpianatra io tadidinareo le resaka hoe société sy raha gnanareo zay mbola société sy raha fa nanay sakay be le mainy dirane de mainy voahany io nenay tao fianaratsoa io no mora tao ariary zato tonga de tsy laninao sakay be nariary zato de voany mogny amizay no mbotsibotsina fa zay taloha kosa mahala ny fahatapahany jiro satria zay nampiasa résistance afaka mahandro kabaro dimy kaboka de anatin'ny herinandro tsy mahandro tsony fa atao besira sy ny sisa de izay aloha zay groupe aina zay aloha atao malakilaky apetraka amindreo renivohim-paritany ny université reo de bonbonne malakilaky zay fournisseur mahavita an'izany vita 2 jours zany vita une semaine le rano de mba afaky soulager aloha le mpianatra de le varimora sy ny menaka mora sy ny sisa mba imagine anareo ohatrany moa ny bourse ny mpianatra amizay mbola tsy azo koa de asena tsena mora isaky ny université atao rapide be zay anatin'ny cité agny fa za kosa mangataka zay tena mpianatra amizay mipetraka amin'ny université isorte daholo reo olona mpijirika sy olona mpivaritra rongony sy ny mpivaritra toka sy ny sisa afaka misotro toka nareo zany fa miala tamy cité tao de milatsaka kelikely ambanimbany aty misy zany daholo ny zavatra tokony atao malakilaky hoe avelao hipetraka manokanao amizay ny mpianatra fa ao nefa misy olona tsy mpianatra de any misy zanak'olo avy any ambany volo mipetraka lavitra éloignement mantsy ny critère fanomezana trano logement io de le olo avy ny lavitra tokony hipetraka agnatin'ny cité universitaire sy tafapetraka ao satria fa misy olona fantatra fa 10 anaka ao mipetraka ao foana de sy zany ho inona fa zay ny hainao teo angamba na mpitondra na mpanohitra na mpanao grève na tsy mpanao grève mety fa nanahazo fahalalana hiany de zay le Paolo fa zavatra hafa novizina aminareo tanora io hoe piso lelaka zao gauche et droite fa zasy zany zay olo avy any ambany volo agny nareo aza miomera mahafantatra ny tantarako hoe miditra première année andrainjato za vao menatra manao kiraro de nanao répétition aloha mandritra ny une semaine nganatra an'le kiraro satria misy profinay zay tsy mahazo miditra ao anao raha vao PNU zay PNU foana hatraminy classe de terminale de amizay le kiraro nanaovako aloha koa mbola fripe teny ambony teny amy fivarotana fripe any vénération de nasisika ny tongotra fa mivelatra sala amizao tsy fantako tsonina amy pointure koa tsy fantako na 44 na 43 zany daholo ny zavatra mira resanany aminareo akizy maro neny nahazo fa mba nanana chance nanana persévérance anao nianatra de nanao concours de afaka de zavatra sala amizany tokony zany no ifandimbiasatsika génération satria zay génération X de nareo génération Z de mbola misy tatenatenany tao izany tokony tantara ifandimbiasatsika fa tsy tonga de hoe io fa piso lelaka io fa tonga de takeo anaovana compte maro be sy ny sisa zany sy solution ry zareo nareo ngaraha fa génération hoe mitondratondra de ho éliminer vanareo zany génération nay zany zao mbola tsy ampy 50 ans daholo ny akamaroany génération X de vonoanareo zany zahay sa atao aiza nefa mba izany génération tolona teto any angezay fa tsy mahafantatra ninina fa raha ilaina avy ny gouvernement d'unité nationale ilaina le izy fa kosa tokony elita ny faritra raha ohatra ka atao national zany raha samy akana ministre daholo ny isaky ny faritra de aleo le tena elita le mahay fa tsy le olona hanangana secte ndraiky avinavina sy hibongabonga koa ho fiteninay zay olona mba intellectuel de olona flexible fa mila tambatra ny maha intellectuel anao sy ny toetra sy ny mission ataonao vis-à-vis ny vahoaka io anatin'ny gouvernement teny maro be ny mahay tao fa misy toetra anaty fumé tsy mihaino tsy manana capacité d'écoute etc zany zavatra zay ilaina le empathie zany raha sala amizay zany ainan'le fijaliana tany amin'ny université de mahafantatra ny fijalia mpianatra tanareo za tsy manohitra ny grève ataonio
Nijaly zay fa ambony fijaliana iny fijalian'le rony. Nijaly zay satria zay anaky tambany volo kambody fa tsy mitovy ny fijalian'ny mpianatra amizao. Mafy loatra le tapaka jiro sy afaka mianatra. Zay anaovako sosokevitra amin'ny président de république hoe groupe rangaha groupe ngeza be mahazaka ny université an'io aloha ataovy malakilaky. Atao malakilaky izy. Atao malakilaky le groupe. Za sy afaka manao conseil namana. Za tsinitsinina zao fa enjaina fa niamanana tolona hafa aho dia amin'ny fahaleovan-tena tena izy no tena idivako. Fa tsy raha fa manjary ataony zalahy hoe zay ny janonana foana io tsy tenenan'io zay ny fa tsy manao ratsy. Fa misy zavatra maro be afaka reniny dia misy solution afaka tolotra. Afaka tolotra fa itsika no mifampikapa. Tsy haiko izy loatra moa zany tena mikapa anahy eo fa misy compte vaovao 500 200 ami eo zany hoe zavatra ny foronina il y a 2 jours il y a 3 jours. Tsy haiko tonga dia naninona zany katsakatsanana dia eto za zany anao miakolopa aminareo vahoaka malagasy. Raha tsy ny fanonganako ny radio ny mahadiso azy sy maharatsy ahy fa tsy hoe zanangalatra na zanamon'olona na zananodikodina na nanova volamena ho lasa bolongam-bato. Fa raha za tsy manongana ny radio zany hadisoko dia j'assume diso ao zany. Fa diso tsisy dirinareo ny fahadisoko zay zany diso raha zay ny fahadisoana anatin'ny code pénal sy anatin'ny baiboly ao heloka zany tsy manongana ny radio dia heloka meloka ao zany. Kanefa tsy ampigadrana tsy afa zay satria tsy anatin'ny fehezan-dalam-pamaizana. Rehefa tsy manongana ny radio dia rehefa manohana ny radio dia criminel. Non, za tsy criminel, za tsy nangalatra, za tsy nanao ninino. Fa mbola ho avy koa nareo mitolo leo dia hiasa ianareo, hiasa iaraka amin'le olona nitolomanareo apetranareo. Dia manomboka eo rehefa tsy mahomby le olona zany dia masahanaiky ve nareo fa diso? Masaha manaiky ve nareo fa diso raha tsy ahomby ny olona zay eritreretinareo hapetraka eo? Dia eo nareo veverina marina le nitenen'le zalahy lava be teo ndray mandeha tena naovany direct. Za lasa mandatsa raha hoe teny passé ny zavatra lasa mandatsa andreo olona reo. Zareo tsy mifandatsa satria tsy fantako ny hoaviko. Hoavy misy aloha io zao dia misy mikakakaka dia ianao defaze anao dia lasa mikakakaka satria nanenjika ianao fantanao amizay misy ahy fantanao ny toetrako fantanao ny nataoko dia ikakakaka iny zany ny sisa araka ny hirany besa hehy no ampingety miady zay nga fa lasa lava loatra dia misy olona tokony hanaraka an'ity fa lasa lava be ty dia tsy ho zakan'le méga. Fa maro be ny zavatra tokony hovaina eto. Ohatra io resaka pré bancaire io grave be ny intérêt banque eto Madagasikara rery ihany tafakatra 12% zany. Dia misy olona zany tsy nandefa saina lavitra be tanatin'le korotana fa nisy olona mitante handroban'le banque. Message iny zareo banquier message iny fe trop loatra ny zavatra ataon'ny banque sy ny fampindramam-bola tsy haiko inona moa ny tsy fantako grave be message iny. Dia misy olona tsy mandefa saina lavitra be loatra tanatin'le korotana fa misy fivarotana zay marika mitovitovy no voaroba sy voadoro. Zany ny antsoina hoe guerre déloyale, guerre commerciale déloyale. Misy guerre commerciale dia nirahan'zalahy olona ny concurrent potehina. Fa raha tena télé sy ny raha ty dia afaka ny valapatra na face à face na tsy haiko conférence. Fa tadidio fa zany daholo ny zava-misy. Hoe mandeha loatra nivarotra ny anona ny marika anona dia karapaho. Fa tsika moa zany samy anatin'ny fomafana dia hoe noana ny gasy dia mandroba zao hoe dia mandroba. Misy karazan'olona maro be mamaky fotsiny izy dia miala dia banaka le izy dia mitsofoka le vahoaka noana maka an'le zavatra. Mila mieritreritra
satria zay tamin'ny fatanoranay tamin'izay mafana fo de tratran'ny piège hoe ny mpitondra no manderaka ny Madagasikara tsy mpanjanaka mamono antsika io de misoasoava antsika manakavy fa de manomboka ny tolona efa natao ihany moa izy io de arefitra amizay satria tokony mirefitra satria sao de voafitaka reto zandrikely mitolona reto hoe anova mpitondra fotsiny fa tsy hiala mpanjanaka de mbola miverina io zandry tena miverina io tena miverina io raha mbola tena miteny aminareo zandrikely génération Z za génération X miverina io amizay fotoana zay nareo mety telopolo efapolo taona amizay de taitra amizay ina mbola mirotaka nataonay iny zany mbola izy ndray ty no ampitahan'olona nay aty 10 ans après satria mbola eo le mpanjanaka